Salama tompoko, ny fitiavana sy ny kristianina fizarana fa enina amby efapolosika androany ndao horesantsika manokana amin'ny tiany amin'ny fandrindrana amin'ny ankapobeny ny resaka arabola eo anivon'ny tokantrano. Teraka disadisa sy olana maro isan-karazany ity resaka arabola ity eo anivon'ny tokantrano any amin'ny hoe iza no tokony ho mpitatam-bola, iza no tokony ho mpitahiry vola, iza no tokony andrindra amin'ny ankapobeny ny fampiasa mbola. Miteraka disadisa sy adevitra izy ity ho iaho ary maro amintsika no mametraka an'izany fanontaniana izany. Ahoana ny ambaran'ny baiboly lehilahy samy vehivavy no tokony ho mpitahiry vola sy ny sisa dia androantsika no amaly azy ho jerevantsika izay lesona azontsika raisina ao amin'ny baiboly satria tsara ho marena aloha mazava fa tsy misy teny anankiray tokana ao amin'ny baiboly ka tonga dia milaza hoe ianareo vehivavy tatany ny vola na hoe ianareo lehilahy tatany ny vola, tsy misy an'izay ao fa misy kosa lesona mahafinaritra be azontsika raisina ao amin'ny baiboly ary ao tsara ara ny fanazavana hoentin'ny tenin'Andriamanitra amintsika mahakasika ny amin'izay fandrindrana amin'ny ankapobeny ny fampiasam-bola sy ny fitantanana an'izany eo anivon'ny tokantrano. Jaona toko 7:10 andininy fa 7:20 avy hatrany no ovakitsika tahaka an'izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa nataon'ny sasany fa satria Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazan'i Jesosy taminy hoe vidio ny zavatra ilaintsika amin'ny andro firaviravona na mba hanome zavatra ho an'ny malahelo. Tantaran'i Jesosy sy ny mpianatra zany tamin'ny fotoanandro ny manina moa zany no akatsika lesona avy hatrany makasika amin'ity resaka arabola ity. Efa nolazaina tamintsika teto any amin'ny hoe ao amin'ny Efesiana toko 5 manomboka amin'ny 9:20 dia hoary ny Paoly apôstôly ho toy ny fiarahan'i Jesosy sy ny fiangonana ny fiarahan'ny mpivady eo anivon'ny tokantrano, zany hoe ny lehilahy hoariny ho toy ny Jesosy, ny vehivavy hoariny ho toy ny fiangonana. Raha zany aza ny zavatra misy raha ijery ny tantaran'i Jesosy sy ny fiangonana izay efa nisy tety ambony tany sika satria efa nipetraka tety Jesosy afantatritsika tsara nandehandeha toy ny olona rehetra alohan'ny nahafatesany dia niaina toy ny olona rehetra ihany izy nisy fotoana tokoa niarahany niaina tamin'ny mpianatra. Rehefa niaraka niaina tamin'ny mpianatra izy dia nisy fandrindrana mihitsy ny amin'ny resaka fitantanam-bola sy ny fitehirizam-bola, ny fampiasam-bola amin'ny ankapobeny tamin'ny fotoanandrony dia araka izay namakitsika azy teo ho azavaina tsotra izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra tsy Jesosy no nitahiry vola fa Jodasy, zany hoe ny mpianatra no nitahiry vola. Avy hatrany zany dia mamaly izay fanontaniana manetikitika amin'ny fisainantsika aloha ity vaky tenitiny amin'ny hoe iza ny tokony ho mpitahiry vola eo anivon'ny tokantrano. Ny tokony ho mpitahiry vola tompoko dia hovalitsika mazava ny vehivavy averintsika ihany ny vehivavy hoarina ho toy ny fiangonana. Mpianatra no nitahiry vola tamin'ny fotoanandrony fa tsy Jesosy. Loha zava-tsara zay resaka izay eny ary. Raha ny mpianatra tany amin'ny mpianatra no mpitahiry vola Jodasy raha ny marimarina kokoa, afaka nanao izay tiany atao ve Jodasy nividy an'izay zavatra tiany hovidiana? Tsy io mamaly antsika ihany ny tenin'Andriamanitra. Vidio ny zavatra ilaintsika hozy izy amin'ny andro firaviravona na mba hanome zavatra ho an'ny malahelo. Zany hoe tsy manao an'izay zavatra tiany atao ny mpianatra na dia tany amin'izareo ary nisy ny fitehirizam-bola fa Jesosy no mibaiko azy ny amin'izay hoe ataovy ry mividiana ry ndao antsika hanampy amin'ny malahelo ohatra. Tahaka izay ilay fitsinjarana misy mazava zany izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika raha taridalana ho amin'ny fampiasam-bola sy ny fitantanam-bola eo anivon'ny tokantrano no manetikitika amin'ny sainantsika. Ny vehivavy no tokony ho mpitahiry vola rehefa mahazo karama ny lehilahy, rehefa tonga amin'ny faran'ny volana dia iny bolongam-bola iny avy hatrany dia tsy misy tokony ho tazomin'ilay lehilahy fa apetra ny feno eo anatrehan'ny ramatoa. Rehefa tonga eo anatrehan'ny ramatoa iny tsy avy ramatoa dia mibitabitaka dia faly be dia ampiasa azy amin'izay tiany anaovana azy. Fa raha lehilahy ny vadiny indray kosa no manam-pahefanany amin'izay fomba ampiasana azy, ndana loavy ny hofatrano, loavy ny ekolazin'ny ankizy, manaova provision tax izay ilay izy amin'ny ankapobeny. Mino afa azontsika tsara angamba zany raha mbola mila karazana fanampy ny fanazavana kely ihany sika ny amin'izay resaka mpianatra sy Jesosy. Dia ao Matteo toko 5:17 misy tenin'Andriamanitra tahaka izao nivaky ny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe aiza no tianao amboarinay hinananao ny Paska?
roa izy mankanisy any tanàna ho any amin'ny lehilahy ka lazao aminy hoy ny mpampianatra efa akaiky ny fotoana ko atao aminao asy ny mpianatra no hitandra ny paska ary mpianatra tena nahoaraka ny nasainy Jesosy nataony ka namboatra ny paska. Hitantsika amin'izany rehefa tonga ny fotoana izay ikarakarana ny paska tany amin'ny mpianatra nisy vola tany amin'ny Jodasy fantatra zareo tsara hoe any ny kitapom-bola de tsy tonga de andao tonga de karakaraintsika zany tonga de anofa trano aretsika de oviditsika ny sakafo elana amin'izany ava rehefa vita zany de manaraka ho azy eo fotsiny Jesosy tsy de tsy mitsy tany amin'zareo ny vola fa lasa mpianatra nanontany an Jesosy aiza no tianao ikarakaranay ny paska sy izay zavatra hovidiana sy ny sisa sy ny tena metoro marika Jesosy endana makare zay lay izy mazava tsara mitsy ngamban'izay azontsika raisinao amin'ny baiboly ihany koa ny amin'ny andraikitra goavana nananan'i Jesosy ny amin'ny fiahiny ny fiangonana sy ny mpianatra tamin'izany fotoana fantatritsika tsara rehefa nona ny vahoaka ozy izy ny ten'Andriamanitra de nisy olona maro tsy omby 10,000 teo rehefa nona ny vahoaka de Jesosy no nitady sakafo azy ireo marina fa tsy hoe Jesosy kory niantoka an'ilay mofo 10 sy ny hazan-drano roa fa tam'izareo olona tao reo ihany nisy mpivarotra nandehandeha ohatra de nanana an'izay fa Jesosy no nampitombo zany Jesosy no niezaka ny namoka an'ireo vahoaka maro be tam'izany zany hoe ny andraikitry ny lehilahy de tena zay mihitsy miantoka ny amin'ny fahafokisam-badiny miantoka zay zavatra rehetra ilay amin'ny vadiny ohatra amin'ny Matthieu 7:20 hatramin'ny 7:20 de misy tenin'Andriamanitra mazava tsara mihitsy fa rehefa manana fotoantsika fa rehefa tonga ny fotoana izay nitakina impôt tamin'ny zany fotoana de tsy mpianatra kory nitady an'izany ka hoe nivaky loha aiza nahitana an'izany fa laza de laza Jesosy no naniraka amin'ny Petera hoe andana makare amin'ny rano tahaka rehetra ireo fa misy trondra ao anatin'izany ianao no aka vola andoavanao an'ilay impôt zany hoe zay lesina azosika tsoana amin'izany ny fiahina ny resaka ara-bola de tsy natokana ho an'ny vehivavy avelively raha toka tojolana ny tokantrano marina va hoe eny fifanampiana ny fiainana eny zany tsy mandany zany tsika fa izay toerana misy ny lehilahy voalohany aloha de ny lehilahy mihitsy no tokony mandeha mitady solution amin'izany resaka tsy fampiana tsy fisineo nivon'ny tokantrano zany matetika mantsy de misy ny olona matahotra menatra kamo ny lehilahy tiako resahany eto tsy maolana mihitsy rehefa tojolana ny tokantrano tsy misy ny tsy fisimbola ohatra sy ny sisa fa mivadiny any andana aloha makary amin'ny rano andany ianao mindrana ry amin'ny rahavavina andany ianao makatsy izy tsy mihetsika raha ny ara-baiboly de tsy zay mihitsy fa Jesosy no mitady vahaolana tamin'izany fotoana ny amin'izay vola rehetra ny ilaina zay anentanana antsika lehilahy de tsotra ihany ny fiahinan'ny ankonana de tsy maintsy itsika no tompona andraikitra voalohany izay zavatra azontsika raisina ihany koa ny amin'ny taridalana omeny tenin'Andriamanitra amintsika makasika ny amin'ny fampiasam-bola sy ny fitantanam-bola eo anivon'ny tokantrano ny amin'ny resaka ara-bola amin'ny ankapobeny de mila mitandrina tsara ianareo vehivavy satria de ambony be ny fakapanahy izay mahazo anareo amin'ity resaka fitehirizam-bola ity raha mamakitsika any amin'ny Jaona 2:12 hatramin'ny 4 nefa kitsika mihitsy lofa misy zavatra tena somary manahirakirana kely ato Jaona 2:12 manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 4 takan'izao vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy aroa Jodasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa madika azy nahoana iomenakeo ny tsy namidy tena ry 300 ka nomenany malahelo ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahin'ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitondra kitapo ka naka izay tao anatiny zava-doza zany toetra nananan'ny Jodasy tamin'ny fotoanandro rehefa mba natokisana nomena azy lay fahefana ny amin'izay fitehirizana ny kitapom-bola ny vola rehetrarehetra tany amina tsy natokisy tamin'ilay izy ary tena mampalahelo zany zay tomana fisainany vehivavy amin'ny tian'io ahiteny amin'izay mila fitandremana satria izay tena mpahazo ny olona de zay zavatra tantaniny sy zay zavatra eo ambany masony eo ihany rehefa tsy eo aminy eo ny vola de tsy de manana fisainana an'izay izy ny angalatra na hoe tsiritra na hoe anao zavatra tsy misy dikany fa rehefa eo ambany eo le vola de lasa amin'izay izy lasa manita-kevitra ary ambony be mifakapanahy ho an'ny vehivavy amin'ity resaka ity zay hitariana ny sainareo vehivavy de
mila mailo tsara, mila mivavaka tsara, fa na de tsy fantatry ny vadinao amin'ny atsipriany aza ny vola izay mipetraka eo aminao eo izy izay teny tsy voatery fantany amin'ny atsipriany de tena mba mila mihitsy matahotra an'Andriamanitra tena mba fantaro tsara mihitsy ny hoe hoan'ny tokantranonao ane io vola io fa tsy hoe vola hoaririna fotsiny korina hoe zavatra tahaka izany de lasa zany hoe tahaka hoe mangalatra ny tenanao ihany ianao raha maka amin'izany vola ary de zava-toza nataony sotasy teto ary raha vakitsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny Mateo toko fa 19:24 de tena lasa ny afara hatrany amin'ny tena famarotany Jodasy an Jesosy tany amin'ny lohan'ny mpisorona mihitsy ny afarany satria teraka tao anatiny amin'izay le fitiavam-bola izay mbola hitariana ny sain'ny vehivavy ano ity resaka ity tena ambony be fakapana amin'ny resaka hoe mila mitandrina mila mailo tsara mihitsy ny vehivavy ary mba tena hoe tena ivavaka misy kokoa amin'ity resaka fitehirizana rehefa napetraka ny lehilahy hosahanao zay hoe fitehirizam-bola zay de mba tena ho mahatoky amin'izany fa rehefa tsy mahatoky amin'izany ianao ka miezaky ny makamaka kely de rehefa zay no mitoya de ny afarany teraka ao anatinao mihitsy amin'izay ny amin'ny famadiana tamiteraka ny vadinao io satria nahoana rehefa mahita ololafa ny ambadika any ianao manambola n'olona vadinao de lasa am'izay koa le ololafa mameanao sy ny manadaladala de zay any am'izay ny mahatonga an'ilay hoe fampirafesana mamadika satria zay mihitsy zavatra nataony Jodasy teto namidiny 30 sekely monja ilay tompony satria nahoana teraka tao anatiny fitiavam-bola izy efa tsy nahatoky tamin'ilay fitehirizana tary aloha tary de zany ny afarany izay tena isariana ny saintsika zava-toza ity resaka ara-bola ity marina fa sarotra tokoa ny mizery azy hoe nivon'ny tokantrano fa arao izay ambaran'ny ten'Andriamanitra amintsika tsotra ihany lay izy arak'izay fa nambara teo tany amin'ny Jodasy ny vola ny vehivavy no natao pitahery vola kanefa kosa Jesosy no mpandrindra amin'ny akampobeny izay zavatra ampiasana ny vola rehetra inona moa zany zay zava-miafina ao anatin'izany rehetrarehetra zany tsotra ihany mba hisian'ny firaisan-tsaina fifandraisana tsara eo ny mpivady rehefa vitany mpivady izay zavatra izay tsy miblioka ny amin'izay hoe andraikitra tokony hosahany avy de teraka ho azy ny fifandraisana ary mampifandray tsara ny mpivady mampifanatona tsara satria rehefa misy zavatra atao raha matoa tsy avy de manapa-kevitra rery fa lasa izy miresaka any amin'ny leranga ahoana mba ohatr'izao misy zavatra tahak'izao ahoana ny fomba hikarakarahantsika an'ity zavatra ity lasa amin'izay leranga miteny anazy atao manaova ohatr'izao hitantsika na fifampatokisana raha lasa mitomba ao anatin'izany lasa misy fifandraisana be ao anivon'ny tokantrano tahak'izany ndraindray zany zavatra kely ohatr'izany raha sika hoe tsy misy dika an'izany ianao foana mandidididy an'ity zavatra rehetra raha isika hoe mandidididy le izy nefa ny tsy de tena hoe mandidididy loatra fa mahatsara zavatra izany lesona tsara azo sika anarana ity ny ainan'i Jesosy sy ny mpianatra ity fa izay zavatra mila tandremana de tsy ho tonga ny amin'izay fotom-pisainan'ny Jodasy ny afara tamin'ny fangalarana sy fitiavam-bola ka namadiany an'ilay tompony mihitsy fa mba ho mahatoky tsara ny vehivavy eo amin'ny fitehirizana an'izany vola izany eny ary lavanga am'izay metraka amin'ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indraisa miarota in'Andriamanitra veloma tompoko